mbola ijany eo am'izay sihatry ny toekarena izay hatrany isika asa hatrany amin'ny 3 etsy no eritreretin'ny fivondrona ny orinasa afakaba sy ireo mpiara-monina antoka amina ny GEFP voaforona aorian'ny fampiarana ity mpanjakana mampiatra ny lalàna mikasika ny orinasa afakaba eto Madagasikara. Ndeo jerentsika ary ny fanazavana. Asa hatramin'ny 3 etsy ao anatin'ny 5 taona ny eritreretin'ny fivondronan'ny orinasa afakaba sy ireo mpiara-monina antoka aminy na ny GEFP voaforona aorian'ny fampiresahana miompana amin'ny fampiarana andidim-panjakana mampiatra ny lalàna mikasika ny orinasa afakaba eto Madagasikara izay mitondra ny hilarana 7 tsipika 8 tamin'ny taona 20 io no nivoatra nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety ny arahan'ny GEFP ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miakina ary ny EDBN na etsy amin'ny hôtel Colbert ety Zanarenina. Misy lalàna efa nataontsika tamin'ny 2008 ametraka décret zany tsika décret d'application le izy zany hoe manatsara manitsy an'le lalàna tsy manitsy fa manatsara le lalàna inona moa tanjonsika tanjona izay fanambo napetraky ny président de la république Rajonary Mampianina hoe ahoana ny fomba fanomezana asa aingana sy maharitra ho an'ireo vahoaka tsy hanasa eto Madagasikara. Anisan'ny fomba voalohany indrindra hoe fanomezana hoe ahoana ny amélioration du climat des affaires eto Madagasikara mba hisinon'ireo vahiny hitondra vola anangana orinasa anangana industrie eto Madagasikara. Tsy vitan'izany fotsiny nefa raha manangana orinasa sika nefa tsisy lalam-barotra dia anisan'ny zavatra napetraky ny président de la république ihany koa ny fandehanany vezivezy makany États-Unis na makany ivelandreo dia famerenana zany AGOA zany tsy vitany ray taona fotsiny izay tapaka tamin'ny 2015 fa 10 taona en plus ahafahan'ireo investisseurs zany hoe afaka miinvestira tsara pendant 10 ans encore. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mapetraky tsika lalàna mba lalàna mitovy amin'ireo lalàna ny sasany décret sasany amin'ireo pays fantatsika tsara fa 39 pays éligibles sur l'AGOA eran'izao tontolo zao en pays d'Afrique. Donc tsara apetraky tsika zany mitovy am'izay ihany koa lalànantsika mba ahafahan'ireo investisseurs ireo tonga aty amintsika miinvestira tao anatin'izany zone franche zany. Provon'ny fivatoan'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fandraharana ny fametrana ny zone économique spéciale na Z2S toy ny tetikasa izay kasainao toto-saina ao amin'ny valan-javaboary ao EOALA. Efa nanangana komity mpitatana izay ahitana ny ministeran'ny indostria sy ny EDBN ary ny sehatra tsy miakina ny tambazotra amin'sana andidim-panjakana mikasika ny fampiarana ny lalàna momba ny orinasa afakaba mba ahafahana manatsara ny fandehan'ny fandraharana eto Madagasikara.